Niaona tamin'ny pampalala vaovao kosa rysen'ny teo anivon'ny senita niaraka tamin'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola niarahana ihany koa tamin'ny tahirim-bola mpanjakana izany fiaonana tamponao gazety izany teboka maromaro no isan'ny nampitaina ary tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy tao anatin'ity fiaonana tamponao gazety ity. Raha tao anatin'ny komuna telo amby sivifolo sy eninjato sy arivo mbola efatra ihany aloha hatreto nisan'ny kandida efa nametraka ny atora taratasy filatsahana ofidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Na dia ny fahavalon'ny volana miaza amin'ny farafametrahana ny atora taratasy filatsahako ofidiana dia tsy nieritreritra ny halalava fotoanan'ny fametrahana ny atora taratasy ny tompon'andraikitra. Voalazan'izy ireo mantsy fa efa fomba fanao malagasy hatrany miazakazaka rehefa farany io. Raha araka ny fanazavana dia valo faingo efatra tapitrisa isan'ny mpifidy voaisa ao anatina lisam-pifidianana. Raha iso io ny jerena dia nahitana mpifidy vaovao 7 sy 4 hetsy teto Madagasikara. Nitondran'ny tompon'andraikitra vao ministeran'ny vola sy ny teti-bola fanazavana momba ny antom-bola na ny caution sy ny fanomezana ny taratasy fanambara-ketra ny kandida na ny ETA ny 211 bis. Tsy misy olana hoy ny tompon'andraikitra ny fanomezana izany ho an'ny mpandraharaha, mpiasa-panjakana sy ny mpianatra satria mora manara-maso azy ireny. Fa ho an'ny olona miasa tsara-dalàna dia ny ferana ho tahatokana 7,1 ariary ny ampandoavina azy ireo. Mety isy ireo amin'ny filazana diso momba netran'izy ireo fa nanambara ny tompon'andraikitra fa azo amarinina tsara izany aniriana. Notsindriana avy ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana kosa fa tsy voatery ireo rehetra tafiditra ao amin'ny lisitra ovidiana ny voatery miaraka manatitra ny antom-bola na ny caution fa afaka mandefa solotena fotsiny izy ireo.